jesosy sakaizany zaza fandaharana anasana manokana ny ankizy arahanao eto amin'ny radio vaovao masoa isaky ny alarobia tolakandro iarahana amin'ny zokizoly eny ary araka nefa voalaza teo dia tonga indrindra ao anatin'ny fandaharana jesosy sakaizany zaza sika ankehitriny inoky fa efa manongila tsofina eo am-potitry ny vata fandraisam-peo daholo ny ankizy kely reo koa ary ny olon-dehibeko mankasitraka antsika rehetra andeha eo atombokantsika amin'ny famakina ny ohabolana aloha ary izany fandaharana izany toy ny efa mahazatra antsika ihany ohabolana toko 5 dia ny 17 ka hatramin'ny 410 no vakiantsika ny tanjontsika moa ao anatin'ity famakina ny ohabolana ity dia mba ahafahantsika rehetra miaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra mitohy ary dia ny ohabolana no nanomboantsika n'izany na ary vakiantsika amin'ny anaran'ny tompo izany koa mihaino ary zanaka ary aza miala miteny alokon'ny vavako ampanalaviro azy ny alehanao ary aza manakaiky ny varavaran'ny tranony fandrao menao an'ny sasany voninahitra ao ary ny taonanao ho an'izay loza be fandrao ivokisan'ny vahiny ny fanananao ary izay ny sasaranao tonga ao an-tranony vahiny ka dia hitoloka ianao any amparany raha mialevina ny nofinao sy ny tenanao dia anao hoe ianao nahoana reny nankala famaizana ary nahoana ny naniratsira fananarana ny foko ka tsy niaino ny tenin'ny mpanorevitra ary tsy nanongilana ny sofiko iain'ny mpampianatra efa saika azo ny ratsy rehetra aho tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana amen dao mbola hivavaka tsika aloha fa fahasoavana lehibe ao antsika ny mbola ahafahantsika mandrendray ny tenin'Andriamanitra ary saotra an'Andriamanitra tsika satria mariky ny fitiavany antsika no antony mbola hitenenany ankehitriny vavaka tsika Andriamanitra rainay ataonay ao anaty koa no tsy saotranao ny amin'ny fitiavana nasehoanao anay tena tsapanay Andriamanitra fa tianay ianao na ny kely na ny lehibe dia samy anehoanao fitiavana tianay ianao matombola miteny aminay tianay ianao ka te hamonjy anay misaotra noho ny amin'i Jesosy Kristy izay nomenao famonjena anay ankehitriny Andriamanitra dia te hiaino ny teninao indray zahay te hiaino ny torohevitra avy aminao dia sokafy ny fony tsirairay avy izay manaraka n'izao fandaharana izao mba tena handray tokoa avy amin'izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen mialohan'izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra na ny tantara kely ihany koa dia andao indray aloha tsika hiaraka hira hainareo ve rankizy ny hira fa 7 sy 800 amin'ny FFPM ahoana ary izany hira izany eo atratranao Jesosy dia mahafinaritra ndao iarahantsika mikalo ary izay In one time
Fony Jesosy tetỳ ambony tany tetyraka izy a, dia nisy fotoana izy a nandehandeha tany Galilea. Jesosy moa izany tsy hoe mandeha fotsiny dia tsy misy antony, tsisy dikany a, fa misy antony daholo ny zavatra rehetra ataony. Ary anisan'izay antony lehibe nahatongavan'i Jesosy a dia ny mampianatra. Jesosy nge mpampianatra e, ny toriteny ihany koa tao anatin'izany. Tamin'izay fotoana izay indrindra no niakatra tery tendrombohitra Jesosy. Nisy olona be dia be nanaraka anazy a, satria mantsy izy a nanao soa tamin'ny olona, manasitrana na nanao fahagagana maro be izy, dia faly ny olona miaraka aminy. Dia rehefa tonga teny tendrombohitra dia nipetraka ry zareo, ny aino a ny toriteny nataon'i Jesosy ny olona. Zavatra betsaka no nresahan'i Jesosy tamin'izany fotoana izany a, fa sombitsombiny amin'ireny ihany a no andeha ho resantsika amin'ity tolakandro ity. Inoantsika mantsy fa izay rehetra voalazan'i Jesosy tamin'ny olona tamin'izany fotoana izany a dia ambarany amintsika ihany koa ankehitriny. Nilaza mahakasika indrindra ny fahasambarana ary Jesosy tamin'izay fotoana izay rakizy. Ny ankizy izao a betsaka no miteny hoe sambatra kindry fa tsara fanahy be tatanareo sy mamanareo, sambatra leselahy, manana kilalao tsara be, manam-bola be nareo dia afaka mividy. Atsangany daholo ny tanana izay ankizy efa niteneny izany. Tsy hitany zoko fa hitan'i Jesosy nareo. Na ny olon-dehibe koa zangera ankizy mba miteny amin'izany koa hoe sambatra nareo. Fa Jesosy rakizy a dia nilaza antony maromaro a mahasambatra ny olona, fa tsy tao anatiny izany hoe manana kilalao na ohatran'ilay fomba fijerintsika izany. Fa nisany anankiray izay nilazainy a dia ozy hoe sambatra ny noana sy mangetaentany fahamarinana fa izy no vokisany. Noana sy mangetaentany fahamarinana hony, tsy hoe noana mofo a mangetaenta te hisotro ranom-boankazo, fa noana sy mangetaentany fahamarinana. Iza moa ilay fahamarinana? Jesosy Kristy e! Izany ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, izay ilay nilazainy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny olona izay mangetaeta sy noana ny Jesosy Kristy izany a sambatra izy. Ahoana moa izany hoe noana sy mangetaeta ny Jesosy Kristy? Ny ankizy kely izao dia mety miteny hoe fa nga Jesosy Kristy azo hohanina? Ie, satria matetika mantsy rehefa miresaka hoe noana na mangetaeta dia ohatrany hoe zavatra hohanina foana izay. Fa ny tiana ambara dia izao, te hiaraka amin'ny Jesosy Kristy, te hanao ny sitrapony, te hanompo azy. Izay olona ohatran'izany a sambatra izy. Ary raha tena ao am-ponao ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra ohatran'izany rakizy a, eny fa na dia mbola zaza azy ianao dia matoki a, fa ho ataon'Andriamanitra aminao tokoa izany. Fa anisan'izay noresahan'i Jesosy ihany koa tamin'izay fotoana izay dia hoe ianareo izy ny fanasiny tany. Hainareo moa izany fanasina sira izany. Hitanareo misy olona izao rehefa miteny toy izay mba ataovy masimasina kely ilay izy e, izany hoe ataovy misimisy sira kely izany no tiana ambara. Dia raha ohatra izany a ka isika ny fanasiny tany a, isika izany a no manome tsiro a eo amin'ny fiainana. Dia ozy izy Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe raha ny fanasana ozy izy ny tonga matsatso a, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy a, fa arinany ivelany a dia ho itsahan'ny olona. Mela fitandremana be mihitsy ny zany ka ity fanomponan'Andriamanitra ity.
ity isika lazaina fa hoe fanasina na sira ity. Nareo ve aloha rakizy mahatsapa hoe tena fanasina nareo a? Tena sira ve? Manome tsiro amin'ny ankizy manodidina anareo ve? Amin'ny namanareo, amin'ny ao an-tokantrano ao? Izany hoe misy zavatra tsara ve hitan'ny olona eny aminareo? Ka mahatonga ny olona hanompo an'i Jesosy Kristy sakaizantsika ihany koa. Sa ve hoe rehefa miaraka amin'ny ankizy tsy matahotra an'Andriamanitra tsika dia lasa koa tsy miraharaha an'Andriamanitra? Mety miteniteny foana ny ankizy dia lasa koa ve tsika miteniteny foana? Izany angely hoe mahatsatso hoe mila mitandrina fa ariana any ivelany hono izay mahatsatso satria tsy misy ilana azy. Fa ny kristianina ihany koa dia noharin'i Jesosy tamin'ny jiro. Iza daholo aloha izany izao nefa tena kristianina e. Ao anaran'ny famaritana n'izany kristianina. Olona mankany am-piangonana ve? Olona mihirahira ara-pila izany tsara foana ve? Ankizy endrikely ve? Izany tany saiko teo izany aloha tsara be daholo izany. Fa tsy izany ny atao hoe kristianina. Fa ny kristianina dia ireo olona mpanaradian'i Kristy. Misy hoe kristingy ao anatin'izany kristianina izany rakizy e. Ny kristianina izany dia mametraka an'i Jesosy ho eo alohany. Dia izay alehan'i Jesosy no alehany. Izay hitondran'i Jesosy azy no izorany. Izany ny atao hoe kristianina. Miankina tanteraka amin'i Jesosy izy. Dia hozy izy Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Jiro izany. Dia tsy misy olona hozy izy mandrehatra jiro dia mametraka azy any ambany vata famarana. Hitanareo ho an'izay mampiasa jiro avy amin'ny herinaratra izao jiro elektrisité ny filazantsika anazy dia matetika eny ambony eny ny jiro no mipetraka. Amin'izay rehefa mirehatra izy dia mazava tsara daholo ny ao an-trano. Raha ohatra ka tsy jiro elektrisité indray ny jirontsika fa labozia ohatra na misy karazany maromaro moa ny jiro e. Labozia ngamba ny fantatry ny rehetrarehetra. Dia rehefa ampirehetina indray ny labozia dia aiza ny atao? Eny ambony latabatra. Fa mampime be raha ohatra izany ka hoe ampirehetina ny jiro dia atao any ambany latabatra. Mazava ve sa tsy mazava? Inona koa ny hazavana ho hita amin'izany eo? Maizina kely satria tahaka ny latabatra. Dia ohatr'izany ihany koa tsika kristianina hozy izy Jesosy Kristy. Fahazavana ho an'izao tontolo izao. Dia aokary hazava eo mason'ny olona rehetra tsika rehetra. Tokony ho hitan'ny namantsika ny asa tsara, ny asa soa izay ataontsika. Inona izao izany asa tsara ataontsika izany raha ny ankizy manokana ny resahana? Ohatra hoe any am-pianarana, efa hiditra hianatra mantsy tsika izao, raha tsy efa mianatra ara ny sasany. Manaova rakizy asa tsara ho hitan'ny namantsika. Rehefa ao am-pianarana mihaino tsara ny lesona izay hazavain'ny mpampianatra. Rehefa miaraka amin'ny namana eny an-tokotany eny andaontsika hiresaka zavatra tsara sy mahafinaritra foana fa tsy miteniteny foana. Rehefa any an-trano any asain'ny dada sy neny manao raharaha, aza maikamaika ny havita fotsiny fa manaova asa tsara. Rehefa manasa vilia ohatra kosehana tsara izay menamenaka na lotoloto rehetra dia kopanina tsara, madio tsara. Rehefa saina mamafa trano dia tsy alefantsika any ambany latabatra na any ambany fandriana na any ambany armoara any ny fako dia hoe vita. Jerena ankizy kely itsy raha tsy meme be satria betsaka ny ankizy manao an'izany. Ka moa izy hanao an'ilay raharaha dia asitrisitriny fotsiny any ambany zavatra any ny fako dia efa vita hozy izy. Asa tsara ve izany? Ratsy izany. Dia andaontsika hianatra hanao asa tsara raha tena kristianina tokoa. Dia mety hozy izy izao tsika hoe saingy zoky efa mba miezaka mihitsy fa tsy mahavita mangataka amin'i Jesosy. Efa niteny izy hoe raha misy tsy manam-pahendrena aoka izy angataka dia omena maimaim-poana. Izany angely efa afaka ataontsika mangataka amintsika mba omeny fahendrena.
Fa tamin'izay toriteny nataon'i Jesosy ihany koa raika izy dia niteny an'izao izy hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany ozy izy dia mendrika hoe lohany. Izay rehetra manao amin'ny rahalany hoe olo-poana ianao dia mendrika hoe lohany. Izay miteny hoe fo kely dia miendrika ho any amin'ny elo mirehatra-trafo. Inona moa izany no tena tian'i Jesosy ambara? Rehefa miadiady amin'ny namantsika isika ka manompanopa ankizy, tena tsy mety izany. Mendrika hoe lohany, mendrika ho any amin'ny elo mirehatra-trafo. Indraindray ny ankizy mieritreritra hoe izy koa ary nanompa anahy dia opaiko koa izy. Dia izany ventsika dia kristianina. Mila ampahafantaritsika amin'ny namantsika fa ratsy izany mifanompanopa izany. Na dia miteny fotsiny aza hoe fo kely adala izany, hoe ilahy ty tena adala mihitsiny. Tsy mety izany. Na nanaran'i Jesosy ny olona tamin'izany fotoana izany io miteniteny olona manaratsiratsy olona io. Reny olona reny koa anefa tian'i Jesosy na dia maditra ary izy tian'i Jesosy, fa le ditrany aloha tsy tiany dia ianao kristianina io, ianao zanak'Andriamanitra io no atenain'i Jesosy hanoro lalana an'ireny namantsika ireny. Raha manana ady amin'ny namanareo nareo izy Jesosy dia mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao. Matetika miadiady kely izany foana ny ankizy, tsy namako tsony, tsy mbonako. Raha tsy izany dia miteny any amin'ny namana hafa any, ianona kia tsy tiako mihitsy iny, za tsy araka amin'ny tsontsontsony mihitsy fa mandreraka be. Dia tsy tia namana angenao izany. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao. Atsovy izy dia resao, inona ny tena nahatonga ny adinareo, inona ny tena nahatonga ny olana teo aminareo. Raha ny zavatra nampalahelo anazy nataonao mifona aminy ianao, dia aza mamerina n'izany tsony. Raha ohatra ka misy resaka tsy mifankahazo tsara, matetika mantsy dia miteny foana hoe za tsy niteny an'izany kory, tsy izany angeny tiako lazainy, hafa ny fandraisana ho azy. Dia mila hazavaina le resaka. Amin'izay tsy miadiady. Fa mampalahelo an'i Jesosy ny mahita an'ireo ankizy kely, ireo zandry kely miadiady, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izany. Maro be hozy taminareo ny zavatra nolazain'i Jesosy, fa ny amaranantsika azy aloha amin'ity an'ity dia niteny an'izao ihany koa Jesosy tamin'izay fotoana nitoriany teny teny an-tendrombohitra izay. Efa renareo izy fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mianintsy to, fa efa ao amin'i Jehovah ny fianiananao. Hainareo izany mianina, le miteny ireny hoe zazao raha vao afaka fanadinana eo dia hivavaka foana amin'izay zazao raha vao hividanany ny kitapo vaovao rehefa miditra mianatra eo dia hianatra tsara amin'izay ohatr'izany izany le izy manao voady, mianina. Raha tsy tanteraka akory izany dia mampalahelo. Dia hozy izy Jesosy hoe za hozy izy miteny aminareo hoe aza mianina akory ianareo, ary raha misy zavatra lazaina dia aoka ny teninareo hoeny, eny. Rehefa tsy dia tsy, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Misy ankizy izao rehefa antaniana hoe asa izay mety fantaniana apetraka eo dia mamalina izany hoe eno dia ilay anakiraiko izany marina ve izany? Tena marina. Misy fomba fitenin'ny olona matetika izay moa fa tsy te hamerina azy eto satria tsy ilay zavatra ratsy no ianarantsika fa ilay zavatra tsara any dia izao mampianatra antsika Jesosy Kristy raika izy hoe rehefa manaiky tsika dia manaiky tsotra fotsiny, eny. Rehefa mandatsika dia tsy izay ihany. Aza miteny betsaka mihoatra n'izany. Ao amin'ny Matthieu 5 ao no ahitantsika n'izay toriteny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra izay. Dia andao aloha izany anaraka hira indray tsika mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany farany amin'ny fandaharana. Ataontsika hiaraka amin'ny mpianatra vao amin'ny IMA Antsirabe misy raha mahafaly. Eno ihany
Izay amaranantsika ity fandaharana Jesosy akaizany zazy ity indray dia resadresaka tsika mahakasika ny fianarana satria araka ny efa nalazaintsika tery aloha tery dia efa misy ny ankizy miditra mianatra zao ary atsy ho atsy dia efa hiditra daholo indray ihany koa. Angatantsika amin'ny tompo aloha mba tsy ho tapatapaka intsony ny fianarana amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Izay tena anjara asan'ny ankizy mantsy hamaky izy azy dia ny mianatra any dia izay indrindra no mahatonga ny zoky resadresaka aminareo mahakasika an'izay fianarana izay. Sao voalohany indrindra aloha raika izy dia mila miankina amin'i Jesosy Kristy tsika raha hiatrika an'izao taom-pianarana vaovao izao. Aza dinina mivavaka mametraka aminy ny fianarana, mangataka mba omeny saina matsiro tsika dia mahay mandray tsara ny fampianarana. Mangataka ho an'ny dada sy neny ihany koa mba omeny Jesosy azy ireo izay rehetra ilaintsika amin'izany fianarana izany. Eo ny vola izay andoavana ny saram-pianarana ho an'izay mandoa saram-pianarana, hividianana fitaovana satria mila fitaovam-pianarana tsika rehefa mianatra, fa apetraka tsika amin'ny tompo ihany koa izay ho namantsika any am-pianarana any. Mila jerevana tsara ny namana, tsy hoe mifidifidy olona akory izany na hoe hiavina vonana ny sasany, fa zao fantaro daholo ny ankizy izy amin'ireny no ankizy tena matahotra an'Andriamanitra, ireny no atao namana hifankazarana matetika. Amin'izay nareo afaka mifampiresaka mikasika ny tenin'Andriamanitra, afaka miara-mivavaka ihany koa. Fa raha tsy izany ny ataonareo namana fa ireny ankizy maditra be ireny dia lasa manana ohatran'izany ihany koa. Maria ny zoko tsara fa tsy hoe tsy tiana akory izany zareo ireny tsy hoe voatamy izy dia lasa ianao mandeha, fa misy asa sain'i Jesosy ataontsika amin'izy ireny. Mivavaka ho azy dia manambara ny momba ny Jesosy aminy, mampafantatra azy fa Jesosy dia te hanova azy, te hamonjy azy ihany koa. Dia rehefa mianatra koraka izy aty am-boalohany dia efa mizara hoe vao nisy lesona nomeny mpampianatra tonga dia ianarana. Tia kamokamo tia mantsy tsy mety amintsika kristianina io. Indraindray ny ankizy manome lesona izao ny mpampianatra dia avelany iny aloha. Aleo rehefa anao fanadinana izay vao mianatra dia raha tonga ny fanadinana izay ianao vao hianatra, lesona nomeny mpampianatra nefa efa be dia be, dia vao maika ianao kamo hianatra an'ilay izy. Fa raha ohatra hoe vao androany izao nanome lesona ny mpampianatra, tonga ny hariva dia efa ataonao izay devoir mahakasika an'iny ary ny tena tsara raha pitso maraina tonga dia efa averinao ny lesona izay nianarana. Mbola fo kely ny lesona amin'iny fotoana iny mora tadidy kely, dia amin'ny maraina ny tena tsara mianatra lesona. Mbola tsisy ninina tsinona ao anatin'ny saina fa voampifo dia mora tadidy ilay izy amin'izay fotoana izay. Aokantsika hanao asa tsara ho voninahitr'Andriamanitra sady ho fifaliana ho an'ny dada sy neny ihany koa. Misy tenin'Andriamanitra izay mantsaraka izy tena tiany ray aman-dreny, manao hoe tsy manana fifaliana noho izao dia ny afantarako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Rehefa mandeha amin'ny fahamarinana tsika faly dada sy neny. Dia ohatrany ahoana izany ankizy mandeha amin'ny fahamarinana? Rehefa saina mianatra dia mianatra tokoa, fa tsy mody mianatra, tsy mody hoe velarina ny kahie dia mieritreritra be eo nefa tsy le fianarana akory ny eritreretina fa zavatra hafa. Izay indray aloha no narosiko anareo miara-mivavaka tsika mba hahatonga ny ankizy izay manaraka an'izao fandaharana izao ho tena zaza endry, mpankatohan'ny dada sy neny, mpankatohan'Andriamanitra ihany koa. Raha misy namanareo raika izy tianareo andrehan'ity fandaharana ity ka afaka mikirakira internet izy asao izy anaraka an'izany fandaharana izany ao amin'ny YouTube
fa mandeha ihany koa azonareo arahana any fandaharana Jesosy akaizan'ny zaza. Raha manana fantaniana tiana hapetraka kosa nareo dia azonareo ataony miantso any zoky amin'ny laharana 034 28 203 19 na ny 033 14 776 86. Zay fa dia mirary soa indrindra ho anareo a, rehefa aveo a mbola miaraka aminareo ihany. Jesosy sakaizan'ny zaza. Fandaharana anasana manokana ny ankizy arahanao eto amin'ny radio vaovao masoa isaky ny alarobia tolakandro, iarahana amin'ny zokizoly. Ua